Miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray to anatin'ny fandarana alalino misedra olana ireo tantsaha ankehitriny amin'ny fanatsarana sy ny fampitomboana ny biby fiompy eo am-pelantanany. Tsy ampy ny hoentimanana mivaova ny toetrandro ary zara raha mihodina ny fiompiana ary marefo ihany koa ny seha-piariana amin'ny ankapobeny. Na izany aza misy amin'izy ireo no tafarina ka matavavoaka vokatra tsara ao anatin'ny fotoana fohy. Inona ny tsembaratelo ao anatin'izany? Atao anatin'ny fanadihadiana no ahitanao ny valin'ny fanontaniana. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Mbola maro ny olona sedraina ho an'ireo mpiompy malagasy ka tsy ahafahana manitatra ny seha-piariana. Isan'izany tsy fahaizana mitantana sy ny tsy fahampiany fiofanana mialohan'ny hidirana amin'ny sehatry ny fiompiana. Ny tsy fahaizana mitantana aloha voalohany indrindra. Ny faharoa dia ny tsy fahampiana ny ara-tsy fahalalana ara-teknika izay anisan'ny fototra lehibe hoentinao mampivelatra sy mampivoatra izany tontolo fambolena sy fiompiana izany. Dikan'izay zany dia mila miofana aloha anao. Raha manana etaeta ianao amboly ohatra hoe amboly tongolo dia afaka mila manana fahalalana aloha anao hoe na dia tsotsotra ihany ary hoe ao inona avy ny ilaina amin'izany fambolena tongolo izany. Ohatr'izay ihany koa ny fiompiana tsy mandeha anjambany fa mila miofana ianao, mila mianatra ianao. Izaho zao dia anisany hoe nandalo fiofanana ary rehefa niofana dia teny an-dalana no nanitatra ny fahalalako tsikelikely teo amin'ny alalan'ny resaka fijerenan'ny internet moa indrindra ny fikarohana amin'ny resaka document dia miainga ihany koa tamin'ny fampianaran-tena manokana hoe tiako ty zavatra ty dia tsy maintsy haiko. Io moa ny zavatra atao rehetrarehetra tsy atao foana fa mila fitiavana io. Ny asa rehefa sehatra asa rehetrarehetra dia fitiavana aloha no mipetraka hoe tianao ilay fiompiana dia rehefa tianao io ka manana bagazy ianao amin'ny alalan'ny fahaiza-manao sy ny fiofanana dia hainao no manitatra sy manohy an'ilay asanao amin'izay sehatra izay. Ankoatra ireo, maro amin'ireo tantsaha ihany koa ny manandrakandrana fa tsy tena miompy. Izany hoe tsy ampy fahalalana sy ny faharesena lahatra hiditra amin'ny seha-piariana. Izay fomba fiteny izay hoe miopiopo malagasy tena zava-misy sy mitombona mihitsy izay satria sika indraindray tia manandrakandrana. Eo aloha zany no ohatra ny hoe fiompiana mba hoe ante iopiko akoho kely fa rehefa mba te hisotro roa dia afaka vonoina, azo atao izay zavatra izay. Fa nefany ny fiompiana rehetrarehetra dia mila fahalalana ankapobeny aloha entinao miainga. Satria raha iopiompy ianao voalohany io biby io ohatran'ny olombelona ihany mety marary io. Mila filana ara-tsakafo izay mila fantarinao hoe inona avy ny filana ara-tsakafo omeko an'ity biby ompiko ty mba hahafahanty amin'ny vokatra. Raha ohatra ka hoe izay resaka izay zao ny jerena dia zavatra tena misongadina izay ety anivony ambanivohitra satria lasa ohatrany hoe fanampina fidiram-bola sy fanampim-pivelomana fotsiny ilay fiompiana fa tsy tena hoe fototra anankiray ahafahana mamely tena sy ahafahana manitatra ny seha-piariana. Ahafahana miroso amin'izay fanitarana seha-piariana izay, niroso tamin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpiara-miombona antoka ny komunina Manandrina. Tafiditra anatin'izany ny tetikasa tambatra izay vatsiny ny maroaka vola. Tetikasa izay natao hanomezana tantsorika ireo tantsaha amin'ny fampitomboana taranaka ireo biby fiompy sy ny fanaparitahana azy. Dia rehefa natanteraka an'ilay fampifanana atao ireo tantsaha dia nomena an'ilay masom-biby. Ohatra fotsiny hoe kisoa dia mena na izy mena lahy-kisoa na mena vavy-kisoa. Ohatra izay koa ny bitro, mena vavy-bitro izy sy lahy-bitro. Ny akoho koa dia mena lahy-akoho sy vavy-akoho dia ho an'ny ondry ohatr'izay ihany koa. Dia ireo olona ireo rehefa nahazo ny fiofanana dia nahazo ireo masom-biby dia efa misy fanarana contrat zany natao hoe afaka izara ho an'ny tantsaha hafa indray. Dia ohatra antsika ohatra ho an'ny kisoa zao dia manome kisoa ho an'ny tantsaha hafa indray izy. Dia izay nahazo any manome dia farany mahazo daholo ny tantsaha manodidina. Ohatran'izany koa ny akoho. Dia mitetikasa ihany no manao fanarana amin'ilay vétérinaire ahafahan'ireo tantsaha misitraka ny fitsaboana. Tsy mijanona amin'ny fiompiana, atsaraina miaraka aminy ny fambolena, ahazoana sakafo maro loko. Tanjona ny ampivoatra ny fiainan'ny tantsaha sy hiadiana amin'ny tsy fanjari-tsakafo. Mifandraika zany ny fiompiana sy ny fambolena. Zany hoe zany ho an'izay mahazo dia manome araka volazako teo manome roa ho an'ny tantsaha hafa manodidina. Dia iny nahazo iny koa mbola
manome atrany de ny tena tanjona anatiny koa lay zezika azo avy le fiompiana makany amin'ny fambolena satria raha tsy misy ny zezika tsisy afaka hoentina makany tsany famokarana zezika lafo raha teo de zay koa anatin'izay tena miaina amin'ilay resaka fanjary-sakafo sy amin'ny fambolena de tena manome le sakafo maro loko manentana an'zareo maniraka an'zareo any amin'ny fambolena ny sakafo maro loko indrindra fa ho an'ny sekoly any amin'ny EPP. Amin'ny ankapobeny filera misy sadimy napetraka ho lara-pahamehana amana ny olona ny tantsaha raha ny fiompiana manokana no resahana. Voalohany ny omby izay akana nofo sy ronono, faharoa ny petit ruminant na ny ondry amanosy akana nofo sy ronono ihany koa, fahatelo ny fiompiana kisoa, fahaefatra ny fiompiana akoho amam-borona ary fahadimy ny fiompiana tantely. Amin'ny ankapobeny malalaka ny fiompiana ireo karazam-biby voamarina fa efa nisy teto Madagasikara. Ny lafon'ny fiompiana rehetra mihitsy dia ka biby efa misy azy voamarina fa efa misy teto Madagasikara dia azona lalana malalaka avokoa fanatanterahana anazy. Anjaran'ireo mpiompy fotsiny sisy no miezaka mamantatra miaraka amin'ny teknisianina avy eto ministère izay miepôly an'izy ireo ny fetezan'izany lafim-piompiana zany eny amin'ny zay faritra eritreretina iompiana anazy. Raha ny hita misy fepetra ny fiompiana ondry amanosy eto Madagasikara, izany hoe misy amin'izy ireny eken'ny fomban-drazana, eken'ny fomban-tany, eken'ny toe-tany ary eken'ny ponina monina ao anatin'ilay faritra. Isan'ny faritra manaiky ny fiompiana ireo petit ruminant ohatra ny faritra Androy, Atsimo Andrefana, Iorombe, Bongolava, Boeny ary Diana. Ireo faritra ireo izay ahitana azy betsaka. Misy ihany koa nefa ireo faritra ahitana mpiompy saingy tsy betsaka tahaka ny amin'ireo faritra voatanisy ireo. Ho an'ny komuna Manandrina izay misitraka ny tetika asa tambatra, tsy misy ny fady na eo aza ny fomban-drazana tsy maintsy arahiny. Eo ny firafitry ny tany sy ny toe-tany satria raha ny toe-tany tenivon'ny komuna Manandrina dia afaka atao daholo ny sehatra asa rehetrarehetra raha ny hoe fambolena sy fiompiana no asindresaka. Ary ety tsy misy ny fomban-drazana fa tsy misy ny fady hoe tsy azo ompiana kisoa na ondry na osy fa mety ety daholo rehefa mety sehatry ny fiompiana izay anisan'izany no nampirosianay an'ireo tantsaha izay niarahana tamin'ny anona moa zany niarahana tamin'ny projet tambatra nanatanterahana andreny le sehatra valatahaka maro samihafa reny mba ampirosiana tantsaha hiditra amin'izany sehatry ny fambolena sy fiompiana izany. Ny olana mipetraka vitsy amin'ireo tantsaha ato amin'ny faritra voatany no misafidy iompy ondry amanosy. Ho an'ny tetika asa tambatra manokana izay vatsiny ny maroaka vola manohana sy manosika ireo tantsaha, komuna telo no iasana, tsy misy afa-tsy mpiompy roa no nisafidy iompy ondry. Ireo olona roa ireo izay mbola tsy resy lahatra tsara fa miroso amin'ny andrana ihany aloha hatreto. Ka ny tiavako an'ilay zany za aloha tsy dia hoe nieritreritra hoe tena nananaso hoe lolo mba hianatra hoe mba lolo mba hijerevana no tipa sao dia mba mety manampina ihany le ondry fa lolo mba ho atao dia zay mba nitiavako an'izy moa mba izy zany mba ohatrany hoe misy tombotomba ohatra hoaniko aminy ohatrany hoe amin'le zezika zany sy le anina zany ohatrany hoe nahita namako aho nanana ondry dia ohatrany hoe tsara ny zezika io dia mba nazoto aho niditranana an'ilay izy. Araka izany any amin'ny akoho bitro sy kisoa hatreto no miroborobo ny tetika asa amin'ireo komuna iasana. Ny fambiazana aloha hatreto dia any amin'ny kisoa sy ny akoho sy ny bitro ny tena hita tena hoe miroborobo fa ho an'ny ondry izay mbola tantsaha roa no misy azy aty amin'ny komuna Fiafiana sy Manandrina dia mbola tsy tena mbola paritaka be ilay satria mbola vitsy dia vitsy ny mpisitaka an'ilay izy. Ho an'ny ity raim-pianakaviana ity ny fiompiana kisoa no nisafidiany ary efa miroborobo izany ankehitriny. Nahitambokatra ny fiofanana natao hoy izy ary nahafahana nanatsara ny taranaky ny kisoa. Na ny fahasalamany na ny fitombony izy rehetrarehetra miaraka zany dia ao anatiny daholo satria voafia ao anatin'ilay fiofanana daholo tsy inona na ny trano itoerana na ny sakafo hohanina na ny fahasalamany dia araka daholo fa tsy manao ohatran'ilay taloha hoe mipetraka ao fotsiny izy dia ao tsy mitirety tsy maninona dia voasoroka izy zany amin'ny aretina rehetra aloha amin'ny ankapobeny satria raha ny aretina azo ny kisoa tety taloha tsy inona tena mandripaka. Ho an'ity raim-pianakaviana ity ny fiompiana bitro no nisafidiany tao anatiny ilay tetika asa. Bitro roa ny aingana ary efa manana bitro manodidina ny 50 izy amin'izao fotoana ankoatra ireo amidy isam-bolana.
ohatrany hoe masombiby zany laso vavy dia ireo no nampitombona itsikelikely satria laso vavy anankiroa zay ihany ny angana voalohany so moa izy efa hitanareo izao ny abitsahany amin'izao satria miakina le fifanana nataony no nampitombo an'le izy dia hitana hoe misy tombontsoka misy tombontsoa be dia be ho anay tatsaha mihitsy le izy loha fa ny tena zavatra tandremana be zany eo amin'ny fikarakarana azy dia ny sakafony sy ny fahasalamany satria izy misy aretina boka zay ka raha vao tsy voatandrina io amin'le sakafony sy le hanina dia lasa maty antoka ianao mikarakara le izy fa izy azahoana tombontsoka azahoana tombontsoa tsara mihitsy izy satria izy isam-bolana dia miteraka zay moa tsatsah dia mamboly anany dia mamboly anany zay dia karazana anana rehetrarehetra ho an'ny daholo afa tsy le zavatra ohatrany hoe mety atahorany hoe mahafaty na hoe mitarika aretina ho anazy dia ery zareo koa moa mihinana pombo miandro koa zao fararano fomba iray ahafana mampitombo ny fiompiana ny fanatsarana sy ny fikarakarana ny tsakany sy andavany izay eo ampelantanany ho an'ny ity raim-pianakaviana ity ohatra raha ny fijoroana vavolombelona nataony tsy nisy afa-tsy akoho 5 no ny androany ankehitriny manana toeram-piompiana goavany eto anivon'ny komuna izy ahitana koa Amanarivo ny Sikiso Amanjatony tanjona ho izy ny anentanana ny mponina eo anivon'ny komuna ka ho lasa modely amin'ny fiompiana anangana an'izao mba hoentiko anentanana ny vahoaka manandrina hoe rehefa ifotorana ny fambolena sy ny fiompiana dia asa mahavelona ary ahafahana ihany koa mampivoatra ny farim-piainana sy ny fiainana manontolo dia misy batima maromaro izy ireo misy ihany batima natokana ho an'ny kisoa misy natokana ho an'ny akoho dia misy ihany koa ho an'ny omby ary izay ny anisan'le hoe toerana modely zany mba ho piloty ety anivon'ny tanàna dia nataoko misandrahaka le izy mba hita ao daholo le seha-piariana sy ny seha-piompiana ety an'ny tontolo ambanivohitra dia ziska hatramin'izao moa izy zany dia mihodina fa na dia teo ara moa ny fisian'ny toedrara ny ara-pahasalamana sy ny krizy ekonomika vokatry ny gera tany Ukraine anisan'ny sedra olana maro izay mpiompy indrindra amin'ny resaka fitadiavana lalam-barotra sy ny fahatiantoka maro samihafa vokatry ny fiakaran'ny vidin'ny akora sy ny fidinan'ny vidina sakafo ny biby moa zany eny amin'ny tsena dia izay tsy niravoravitanana ary za moa zany dia niezaka foana nanohy mba hoe zay no hoe mamodely sy piloty anao zany dia ianao mihitsy ny manao fitaratra hoe na dia maro ara ny setra dia tsy mihemitra zany tsika tatsasy ny mpamboly satria ny filana dia fantatra fa mitombo isanandro fanandro ny filana ara-tsakafo fa tsisy filana ara-tsakafo hoe miaina ny vahoaka mihinana fa mitombo dikan'izay zany mila mamokatra bebe foana ny tatsara ety anivon'ny tontolo ambanivohitra mba entina amatsiana n'ireo filana ara-tsakafo eo anivon'ny tanàn-dehibe sy ny toerana maro samihafa moa amin'ny maha modely ho an'ny tantsaha azy efa maro ny fiarah-miasa natao tamin'ireo tetikasa sy toeram-piofanana isan-karazany niarahana taminy ary efa maro ihany koa ny nahazo tombontsoa tamin'izany betsaka ny efa nandalo teto amin'izao toerana izao tao na ny mpianatra ny université zay nanao stazy tao ihany koa ireo tanora izay nanana fahaseranana amin'ny resaka fianarana sy ny fivelomana dia nisy ny nanovo fahalalana sy ny fiofanana niaraka taminay tao moa zany anisan'izany ny famatsim-bola ny rahana ny asa tamin'ny formaprody izay nisy ny fiofanana momba ny akoho manatody lava moa ny tena ny atsiroako fa nisy ihany koa ny mpiara-miasa tamiko nampianatra ny resaka fiofanana momba ny kisoa ny akoho poulet de chair dia ny akoho gasy ihany koa dia tao ny fambolena tsy afaka misaraka ny fambolena sy ny fiompiana ary mandray anjara feno amin'ny fambolena ny fiompiana mandray anjara feno amin'ny fiompiana ihany koa ny fambolena ny biby fiompy dia mandray anjara feno amin'ny fiasana ny tany mandray anjara feno amin'ny fitaterana ny vokatra mandray anjara feno amin'ny fitaterana n'ireo karazan-jezika maro isan-karazany hoentina makeny an-tsaha ny biby fiompy ihany koa tsy azotsika adinoana ny fandraisana anjara amin'ny famoahana vola amin'ny fotoana masarotra ny fiainan'ny tsika eny amin'ny tontolo ambanivohitra famoahana vola avy amin'ireny biby fiompy ireny mba hahafahana miasa an'le tany famoahana vola avy amin'ireny mba hahafahana manakaraman'ny olona andeha hanao sarakatsahana hanao ny asa madinika antselika eny amin'ny fotoana fambolena satria amin'ny fotoana fambolena période de soudure ny iatsotsika anazy misy biby fiompy ao afaka mandray anjara feno mba amahanany zany olana zany
ny fambolena koa nefany a tsy azo tsinotsoniavina satria ny fambolena no mamorona ny sakafo azon'ireny biby fiompy reny hohanina. Ny fambolena no manoana ny fiompiana amin'ny ataontsika hoe lafo ny fitadiavana n'ireo karazana fanafody sy karazan-tsakafo tokony ho atao mba ahafahana mikarakara sy manatsara an'izay tontolo fiompiana zay a zaraiko zay a mba hitenenana amintsika hoe tena mifameno reo. Ary ny fiompiana ihany koa de mbola eo lay hoe fanomezany zezika zezi-pahatra ho an'ny fambolena ka karazana toekarena boribory no misy an'ireo lafo ny fambolena sy fiompiana reo ka tsy afaka mifanary mihitsy mba ahafahantsika mahazo vokatra bebe koa. Miainga amin'ny tontolo ambanivohitra ny fambolena sy ny fiompiana ny fampandrosoana eto Madagasikara. Manana velara-tany azo trandrahana tsara isika eto Madagasikara. Ny toetrandro ihany koa na eo aza ny fiovana mbola azo fehezina ahafahana mampivelatra ny fambolena sy ny fiompiana. Azo ataony manitatra ireo tany azo volena eto amintsika saingy mila zezika mifanaraka amin'izany raha ny fanazavana voaray. Rehefa miresaka tsika hoe misy rahetsy hektara vaovao tokony andeha volena dia raha amin'ny karazam-pambolena mahazatra dia tokony ataontsika hoe misy any amin'ny 10 taona na zezi-pahatra any tokony ataontsika hoe atondraka amin'ireny toerana reny etiko zany mba itenenana hoe mbola mila an'izany tsika. Marina fa tsy ho tratran'ny avy eo anivon'ny biby fiompy ny manatratra an'izany fa efa misy teknika hafa ihany koa izay mbola mifameno foana koa amin'ny alalan'ny fanaovana compost, amin'ny alalan'ny fanaovana zezika biolojika hafa mety azo ampiasaina mba hampitomboana an'izay quantité na zezi-pahatra mety disponible zay amin'ny alalan'ny compost moa dia fantatsika tsara fa biomasse végétale no tena atao betsaka ao anatiny ao fa raha ohatra ka koa tsika mbola te hanamasaka tsara n'ilay zezika dia tsara ihany ny fitondrana n'ilay ataontsika hoe déjection an'ny biby fiompy mba hanafainganana ny fanamasahana an'izany compost zany sy ampiakarana ny kalitao n'ilay compost. Manana tombony ireto tantsano fanina iompy sy anatarataranaka biby eto amin'ny commune Manandriny ireto raha ny zezika no resahana. Nampianarina nanamboatra compost liquide izy ireo ary novatsiana fitaovana ihany koa. Compost liquide miainga amin'ny ravin-kazo hita eny an-tsaha. Fikarakarana zany zao ohatran'io ataona io maky anao ravina maitso ohatra hoe tefrosea dia vatan'akondro dia le ravina rehetra moa zany atao kaikaikinay eto daholo hatramina dingadingana ary misy amin'izy io dia kolisode dia maromaro mihitsy zany no mitambatra ao anatin'izy io dia lomana mandritra ny 220 andro mbola miampy tainomby ihany koa dia lomana ao anatin'ny ty barika manga ty dia afaka 220 andro dia afaka ampiasaina amin'ny fambolena. Zany tsy tonga dia io mivantana fa mbola tapohana izy io fa tsy tonga dia io no alefa hoe avy milona dia fa raha maka 2 litre amin'io zany ianao zany zao dia afaka ampiana rano 20 litre ho an'ny ray bidon itifirana dia izay no atifotra amin'ny voly. Dia io koa zany tsy voafetra hoe isan-kerinandro fa rehefa hitanao hoe mila anazy ny voly satria ny voly koa afaka fantarinao amin'ny volony hoe mila zezika izy zany dia io mahasolo an'le zezika tsinona dia izay mahatonga anazy hoe io ny itifirana anazy. Na isaky ny 3 andro ary ianao mitifitra dia tsy mampanina anazy io fa mety foana. Tsara kokoa ny vokatra azo avy aminy ary miavaka amin'ireo vokatra nampiasaina zezika hafa raha tonga eny an-tsena. Mampiavaka azy zany zao amin'ny fampiasana anazy mateza ny vokatra azo avy amin'izy io
noho ny mampiasa simika fa raha mampiasa simika ianao dia ndray andro tonga eny tsena ihany dia akoatran'izay dia tsy manana vokatra hoe afaka mipetraka ianao fa fampiasana nyity an'ity zany afaka miaritra elaela mivokatra ohatra hoe 3 andro fara fa aingany zay vao simba fa raha mampiasa simika ianao dia ndray andro ihany dia efa miovana ny raviny arany na ny vidiny amin'ilay izy ara tsy mitovy satria amin'ity zany tsaratsara kokoa ny vidiny amin'le hoe ianao tsy mampiasa simika fa le simika tsy inona vokatra jejo sy maika sady lafo ny simika no tsy dia mitondra fahasalamana ho an'ny olona. Malalaka ny tena ho an'ireo vokatra azo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Antony mitombo andra manalina anisan'ny mponina na ireo olona misakafo na eo aza ny fiovaovan'ny vidiny eny an-tsena. Ny filana moa iny mazava ho azy fa misy foana ny filana amin'ny ara-tsakafo satria mitombo mipinana. Fa ho atsika eto an-toerana eto Madagasikara moa zany indrindra dia manano sarotra izay satria ny fahefan'ny vidin'ny vahoaka ambany dia ambany. Dia eo no mila fahaizana mifeha, mila miaritra ihany koa no amin'ny zavatra ataonao na dia misy ara ny vidinan'ny vidim-bokatra. Dia mila ianao zany mahay mandinika hoe aiza ny lalaka izorako sy mandanjalanja hoe mba tsy habetsaka n'le fahatiantoka ahafahanao mamely tena sy mampivelatra n'le CFR iny. Mahavelona ny fiompiana sy ny fambolena raha ilofosana hoy ireto tantsaha nanaovana fanadihadiana ireto. Na izany zava-dehibe ary tsy azo ialana ny fiofanana, ialana amin'ny fomba nentim-paharazana izay tsy nahazoana vokatra firy tany aloha. Ho an'izay mazoto dia tsara le izy ary tokony handray anjara amin'le fiofanana foana ny tsirairay satria tsy afaka ny anitatra ianao raha tsy mandray an'le fiofanana. Tsy vita n'le herin-tsaina fotsiny zany le izy hoe tena hoe vitako fa hafa mihitsy zany hoe mandray fiofanana zany ianao anatin'ny fiompiana na fambolena. Zay ngamba ny hafatra azo apetraka ho an'ny namana satria raha le fiompiana taloha fotsiny no arahana tsy mahatafa voaka ankehitriny satria efa miova daholo mihitsy na le produit entin'ny kisoa miaina sy mivelona ara ny fa ny akoho ihany koa ara dia ohatr'izay ny bitro ny ondry rehefa mety ho fiompiana dia ilaina foana zany le fiofanana. Za zany dia manentana ho an'izay manana fahazotoana sy manana finiavana ary indrindrindrindra ho atsika vahoaka izay miaina amin'ny tontolo ambanivohitra dia aprisihako mihitsy hoe mazotoa mamboly mazotoa miompy. Fa rehefa misy ny fambolena, misy ny vokatra eo am-pelantananao tsy dia manana ahiahy loatra ianao ny amin'ny hoe tsisy hohanina rapitso na sahirana fa misy aloha ny eo am-pelantanana dia hitarina iny mba ahafahana ihany koa mameno ny filan'ny hafa any ivelany. Ankoatra ny fanomezana fiofanana ireo tantsaha amin'ny fanatsarana taranaka biby fiompy, azo atao ihany koa ny manafatra avy any ivelany. Malalaka io fanafarana io ho an'ireo mpandraharaha saingy misy fepetra takina ary mila fahazondalana. Raha misy nefany opérateur économique na investisseur te hisehatra amin'izay ataontsika hoe lafo ny fanatsarana ny taranaka biby sy lafo ny fiompiana zay dia manome malalaka ny eto anivon'ny ministère an'ireny mpandraharaha reny raha ohatra ka manana faniriana izy ireo anafatra biby fiompy tsara taranaka kokoa sy tsara endrika kokoa mba ahafahana manatsara an'izay vokatra zay. Rehefa miteny anefana hoe manome malalaka dia izao tsy azontsika adinoana lalandava ilay condition fanafarana anazy zay satria misy karazana firenena tsy manana n'ilay statut indemne de toute maladie ananantsika eto Madagasikara na hoe statut indemne amina maladie atahorana ariska zany paritaka manerana an'izao tontolo zao dia izay tena tandrovan'ny fitondram-panjakana sy ny service vétérinaire toy ny anak'Andriamaso ny tsy idiran'izay maladie zay ka mila fahazahon-dalana avy eto amin'ny ministère ny fahafahana manafatra. Voalohany indrindra ny firenena ahafahantsika manafatra dia efa fantan'ny teknisiana hoe raha nafatra petit ruminant ianao dia ato amin'ity fireneny ity no mety aminao satria ao tsy misy aya na misy riska mety hitondra karazana aretina vaovao tsy mbola nisy teto Madagasikara maketoka mety andripaka amin'ny biby fiopitsika. Ny ankoatran'izay moa dia par rapport amin'ilay adaptation amin'ny condition climatique sy agroclimatique misy eto Madagasikara dia efa misy teknisiana ihany koa
manorohevitra ny zay mpandrarà manam-pandriana nafatra an'izay eto anivon'ny ministera mba hitenenana hoe reto karazana rasy reto no tokony afaka misadapta sy mety ompiana eto amin'ny tany sy ny firenetsika. Tafiditra anatin'ireo biby noafarana avy any ivelany izay efa manomboka mivelatra eto amintsika ihany koa amin'izao fotoana ny fanafaran'ireo karazana bitro sy akoho. Maro ny karazany hita eto amintsika raha ny akoho manokana no resahana, ary akoatra ny akoho fakana atody sy fakana nofo, misy ary maro karazana ihany koa ireo akoho natao haingo tanàna na haingo jaridaina. Ny ho anay manokana moa zany dia ny akoho tena ompianay dia ny rasy Sussex, ny rasy Australorp, ny Wyandotte ary ny Brahma. Fa mbola misy rasy hafa akoatran'ireo zany mbola misy manana eto Madagasikara, misy manafatra, misy miopy, fa ny eto aminay manokana aloha zany dia ireo aloha no ataonay eto. Mikasika ny Sussex manokana tena mampiavaka azy dia izy ilay manatody lava moa zany, dia amin'ny rasy géante anazy dia mahatratra 3 kilao izy rehefa lehibe. Ny Sussex ihany koa dia tsara bika, amin'ny poule d'ornement anazy dia natao haingon-jaridaina izy, natao haingo tanàna izy, natao ihany koa zany izy akana taranaka, ary indrindra ho an'ireo collectionneur moa zany, ho an'izay connaisseur dia manangona andrasina Sussex. Fa tena mampiavaka azy dia ilay izy manatody lava izay mahatratra 500 sy 400 isa ny atodiny ao anatin'ny herintaona ny akoho vavy iray. Dia manaraka izay ny Australorp indray rasy géante ihany koa izy dia mahatratra eo amin'ny 300 par poule par an zany ny isan'ny atodiny. Izay no mampiavaka azy, fa ny tena mampiavaka azy koa indrindra dia ny fahatatesany toetrandro, na mafana be io na mangatsiaka, dia somary mahatatitaty saoka zany izy raha par rapport amin'ny akoho hafa. Dia misy moa zany ny Wyandotte, ny Brahma, ny ahafantarantsika ny Brahma ilay akoho mipataloha na be volo-tongotra. Ireny zany ny akoho anisan'ny tena rasy ngeza indrindra zany. Isan'ny mahasaroty ny reto mpisehatra amin'ny biby noafarana avy any ivelany ireto ny tsy tokony ampifangarona ny taranaky ny biby amin'ireo biby fiompy hafa. Raha ohatra ka hisehatra amin'ilay fiompiana akoho na amateur na professionnel dia tsara foana zany miofana, satria mila tsara kolokolo ny biby ary mba hatratrarana tanjona dia ilaina ny fiofanana sy ny traikefa. Ary ny tena tiako tsindriana amin'ny resaka hoe ho an'ny olona izay te hisehatra amin'io taranjo io zany dia miangavy aza ampifangarona ilay rasy zany. Rehefa rasy pure dia tokony gardena rasy pure, satria izay tena anisan'ny mahasarotiny anay amin'ilay misehatra amin'io taranja io. Manana finiavana ampitombo sy hanatsara ny seha-piariana eo aminy ireo tanjaha eto amintsika, saingy mbola maro ny olana sedraina eo anatrehan'izany. Tsy ampy ny fahalalana ara-teknika, tsy ampy ny hoetomanana, mirongatra ny tsy fandriampahalemana sy ny maro hafa. Isan'ny fomba iray ahafana miroso amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mponina, nefa io fanatsarana ny seha-piariana misy azy io na kely aza ny eo ampelantanana. Endrikiraina ny ahona ny mahazava-dehibe ny fanomezana fiofanana ireo tantsaha mpamokatra no nentina taminao tato anatin'ny fanadihadiana. Na eo aza nefa izay fiofanana noratovina izay mila ary tsy maintsy manana finiavana ilofo hatramin'ny faran'ny tantsaha iray ampahomby ny asa atao. Azona ihany koa vokatra tsara ary indrindra ampivoatra ny fiainatokantrano sy ny fiarahamonina. Tapitra ny fandarana ankasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany, azonao atao ny mamerina mijery ny alalino ao amin'ny tv.kolo.mg na ihany koa ny maneho ny hevitrao ao anaty pejy Facebook ny Kolo. Veloma tompoko.